tokony ahitana syndicat ny orinasa iray. Ilaina izy io amin'ny fifidianana délégué de personnel. Ny syndicat no manolotra candidat atao délégué de personnel anatin'ny orinasa iray raha ny fanazavana azo teo anivon'ny inspection de travail. Ny syndicat dia natao hiaro ny mpiasa raha misy ny olana miseho. Ohatra amin'izay, raha misy ny fitoriana tonga any amin'ny inspection de travail atao ny mpiasa iray, dia ny syndicat no mijoro miaro an'ilay mpiasa. Raha miakatra eny amin'ny fitsarana ohatra ny raharaha, dia mbola ny syndicat ihany no mitsangana ho mpanelanelana, satria misy amin'ireo mpiasa no tsy mahafantatra akory ny lalàna mifehy ny asa. Ny tombony azon'ny syndicat dia ny fiofanana mba ahafahany manabevo ny lalàna mifehy ny asa. Mizara roa izy io, misy ny syndicat miandraikitra ny mpiasa miasa eto an-tanety, ary misy ny syndicat miandraikitra ny mpiasa miasa any an-dranomasina. Fa tsy azo atao kosa ny syndicat sady miandraikitra ny mpiasa an-tanety no sady miandraikitra ny mpiasa an-dranomasina. Misy amin'ireo syndicat ny mpiasa eto Mahajanga no tsy manaraka an'izay lalàna izay raha ny fanazavana azo teo anivon'ny inspection de travail. Ny syndicat dia natao hiaro ny mpikambana ao aminy, ary ilaina ny fananana badge ho an'ireo mpikambana rehetra ao anatin'izany syndicat ny mpiasa izany raha ny fanazavana.